no fotoana indray iantsona antsika rehetrarehetra ho avy ary iaona ao amin'ny ny tena marina tsy izano iaona aminao fa iaona amin'Andriamanitra zany isika rehetra. Nanana ny fotoana lehibe ny antsona antsika isika nanomboka tamin'ny sabotsy 7 ny volana oktobra lasa teo. Tao angamba ny mety tsy tonga tamin'iny mbola tsy tonga ihany tamin'ny sabotsy lasa teo fa rampitso kosa aoka tsy hodingananao intsony satria tsy fantatrao zay mety hoe fiasan'Andriamanitra sy fitiavan'Andriamanitra anao ary isika hoe tsy mahafantatra hoe inona ny zavatra mety iseho mety hitranga amin'ny fiainantsika ao aorianan'ny andro anankiray fa dia zao raha mbola misy ny fahafahana, raha mbola misy ny etaeta ao anatinao dia tongava ary rapitso amin'ny sivora maraina. Anio dia hosoritatsika mazava tsara hoe inona no tena mahazava-dehibe ny amin'ny ahatongavanao any amin'ny fotoam-pivavahana io rampitso, ary inona no azo heverina hoe fatiatoka ao anao na fahavoazanao anao raha sanatria anao ka tsy tonga rampitso, na isika zay efa nandritra zay indroa zay tonga foana na ny indray mandeha amareo anao ny tonga, na isika zay mbola tsy tonga mihitsy fa dia hoe mahenjo fantarazao ianao raha androany ka ho avy rampitso dia ho fantaritsika amin'ity androany ity zany hoe inona ny tombony ananan'izay tonga any ary inona no heverina hoe fahavoazana na fatiatoka ahazo an'izay rehetra tsy ho tonga any amin'ny fotoana io. Arak'izay indrindra ary misy teny anankiray ovakitsika avy hatrany nomboana n'ity fampianarana androany ity sy izao fanentanana izao ao amin'ny filazantsaran'ny Lioka dia ny toko 7. Lioka toko 7 andininy 1:7 hatrany amin'ny andininy 4:7. Lioka toko 7 andininy 1:7 hatramin'ny andininy 4:7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra ary ny teny zao ny voalazany: ary raha nanakaiky izy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy, ka nanao hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Fa ho avy aminao ny andro izay anangana ny fahavalonao tovy tany manodidina anao, dia hanemotra anao izy ka hanidy anao manodidina, ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba amin'ny zanakao ao anatinao, ka tsy avelany isy vato mifanongoy eo aminao ho valiny tsy nahafantaranao ny andro na manginanao. Ny teny eo anatrehan'ny tompo dia manan-danja lehibe, ary zay tena rehetra mivoaka amin'ny vavan'i Kristy dia tsy tokony ho amaivanina mihitsy. Rehefa hiditra ny Jerosalema ary izy tamin'ity tantara vakitsika ity, dia rehefa nahita ny tanàna ny Jerosalema izy nalahelo ary nitomany, zay ny voalaza eo. Ny nampalahelo ka nampitomany an'i Jesosy Kristy ity dia zao: tsy hoe ny endriky ny tanàna hoe madio sa maloto mafinaritra sa manahoana, fa ny ponina tao amin'io tanàna ny Jerosalema io zany tena nampitomany an'i Jesosy. Ary velom-pitenenana izy rehefa nitomany dia zao ny teniny: raha mba nahafantatra mantsy ianao. Zany hoe le ponina ao Jerosalema zany ty resahany ty, raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza. Zany hoe na amin'io andro itenenana io aza zay heverina fa andro anankiray fotoana foy raha hoarina amin'ny vanim-potoana efa lasa ela be ny siny Jerosalema sy ny tantarany ary miponina ao aminy. Dia hoy Jesosy hoe raha mba nahafantatra ianao na dia ity andro ity aza zay momba ny fiadanana. Zany hoe ny tena marina, misy zany fiadanana tokony ho an'ireo mponina ao Jerosalema reo, fa tsy fantany mihitsy izy. Ary fiadanana io dia efa nokasain'Andriamanitra ho tanterahana taminy hatramin'ny ela, fa tsy nety tanteraka mihitsy satria nahoana? Tsy nahalala ny zanak'Israely sy ny mponina tao Jerosalema, ary tsy vitany tsy nahalala fa tsy neritreritra n'izany mihitsy hoe mba tokony hanana fiadanantsika, ary tsy nafantatra ny fisian'io fiadanana io. Dia zay no nahatonga an'i Jesosy Kristy nitomany, zany hoe misy zavatra tokony ho atolotra, misy zavatra tokony homena, ary fiadanana zany hoe zava-tsoa, soa indrindra, tsara indrindra, fa saingy zao sady tsy hitany no fantany mazava loatra tsy ananany.
ary nandindona tao anatin'izay zavatra ho tonga amin'ny mponina ao Jerosalema io nambaran' Jesosy hoe ho avy aminao ny fahavalonao izy ka anidy anao manodidina ary anangana tovotany manodidina anao dia anemotra anao izy de nilaza ny fahoriana zany Kristy zany hoe nisy zavatra roa tsy maintsy hitranga amin'ny fiainan'ny mponina tao Jerosalema na fiadanana na loza. Rehefa tsy azo ny fiadanana tsy maintsy ho tonga ny loza. Ary fantatry Kristy hoe le fiadanana de sady tsy iriny no tsy fantany ary tsy ainany mazava loatra de noho izany de tsy maintsy ny loza no tonga aminy. Zay no natonga an' Jesosy Kristy nalahelo tamin'ny fotoana io. De hitodika amintsika rehetra ary aho am'izao fotoana zao fa efa lasa moa ny tantaran'i Jerosalema iny. Fa tanteraka ny faminaniana nambaran' Jesosy ho antsika rehetra mpanompo am'izao vanim-potoana izao. Ianao mihitsy lay hitan' Jesosy hoe mponina ny Jerosalema satria mpivavaka ianao mpino an'Andriamanitra ianao mahotsika be deaibe ny olona manana an' Jesosy ho tompo ary maro isan-karazany ny antoko-pivavahana misy mandre zao fandaharana izao. Every fa eo anoloanao ary Jesosy Kristy am'izao fotoana izao mitazana anao ary mitomany hoe raha mba nahafantatra mantsy ianao na de am'ty andro ty aza ny amin'ny fiadanana fa ankehitriny miafina aminao zany. Raha ho an'ny mponina Jerosalema de hoe inona ny antony hoe natonga an'le hoe fiadanana tsy noraisina fa ny loza no ho tonga de hoy izy ny teniny ao ambarany eo hoe ho valiny tsy nahafantaranao ny andro na manginanao zany hoe io le dikan'le teny hoe tonga tamin'ny azy izy fa ny azo tsy nandray azy. Zany hoe efa mba nanao zay azony natao Andriamanitra, efa mba nanao ny zavatra rehetra Andriamanitra hanehoana fitiavana ho an'ny mponina ao Jerosalema fa saingy sady tsy hitany nafantany. De toy izany koa tsika am'izao fotoana zao misy fiadanana ne irin'Andriamanitra efa omenanao hatramin'ny ela fa ianao ny tsy nety, ianao ny nandà foana, ianao ny niodina foana, ianao ny tsy tia fantatra de mazava loatra rehefa tsy fiadanana dia loza. Ny antony loza de hoe noho ny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao. Am'izao fotoana itenenantsika zao mamangy atsika ny tompo amin'ny alalan'izao teny sy fampianarana izao. Noho izany dia aoka samy eritreritra isika rehetrarehetra hoe inona ny tokony ataoko mba ho fiadanana no azoko fa tsy loza araka ty tenin'Andriamanitra ity. Fa malahelo ane ny tompo, malahelo ny tompo. Inona moa ny zava-nisy tao Jerosalema natonga azy ireo tsy nahalala an'le fiadanana ary natonga an'le hoe tsy nahafantatra ny andro namangina azy izy. Inona zava-nisy tao amin'ireo fiainan'ny Jerosalema ireo izay zava-misy ihany koa am'izao tsika miteny ankehitriny zao. Izao ary no zavatra tokony fantatsika mombamomba zany atao hoe fitiavan'Andriamanitra ny mpanompony izany. Amaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika ary ao amin'ny filazantsarany Matio de ny toko 7 andininy 1:20. Matio toko 7 de andininy 1:20. Amin'ny anaran'i Jesosy zao no voalazany: tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Izany teny zany ho ahy ho anao ho antsika rehetrarehetra. Be deaibe zany ny olona milaza ny tena no mpivavaka dia tsy te hiaino intsony, efa mieritreritra ny tenany hoe za zanak'Andriamanitra, za olon'Andriamanitra, za mpanompon'Andriamanitra. De lasa tsy te hiaino toroteny intsony, tsy te ny fampianarana intsony, tsy te hiaino toromarika intsony, ary ny zavatra tonga ao anaty aza de ohatrany hoe tsy te ho ampianarina intsony fa te hampianatra, tsy te ho atoro intsony fa te hanoro. Zany ny zavatra iaina ny karazan'olona manompo an'Andriamanitra am'izao fotoana zao. Zany hoe raha tonga ny lehilahy anankiray ka nyteny hoe mba te hampianatra anao de mamaly ny anankiray, za tsy tokony hampianarina, ianao ary ny tokony hampianarina. Ka raha miteny atao zao ohatra hoe za zao hanoro zavatra amitsika, mety misy anie amitsika ireo zao mieritreritra hoe efa fantatray zany pastera, efa nitorinay zany, za zao tokony hitory ihany koa fa tsy hitoriana intsony. Toy izany ny fiainana ny ainan'ny olona tao Jerosalema. Ary natonga azy ireo tsy nahalala ny andro namangina azy
na tonga azy ireo tsy nahafantatra ny atao hoe fiadanana. Ka am'izao tsika amin'ny teny zao sakaiza malala, za te hitodika sy teny mafy amintsika rehetrarehetra hoe mba fantatrao ve ankehitriny ny fiainanao eo anatrehan'Andriamanitra. Nahoana moa? Satria zao ity teny ity zany de milaza mazava fa tsy zay rehetra manao hoe tompoko no azo fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitraponina raiko zay any an-danitra. Ka iza zany, ianao zany, isika rehetra zany zay rehetrarehetra milaza ny tena no mpivavaka amin'Andriamanitra, tokony samy manana saina anankiray. Manao hoe tsy zay tiako no atao fa zay tian'Andriamanitra. Tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitrapon'Andriamanitra. Ary io sitrapon'Andriamanitra io iray io. Tsy hoe rehefa izahay no mivavaka de hoe zao sitrapon'Andriamanitra ho anay. Rehefa ianao no mivavaka de hoe zao sitrapon'Andriamanitra ho anao manokana. Rehefa ry anina ry no mivavaka de hoe ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ireny de zao. Fa na iza na ianao na le ariananina ry na iza ny sitrapon'Andriamanitra takina amintsika de iray. Ary io ihany no takina tao amin'ny Jerosalema tamin'izany fotoana zany. Ary io hoe tsy fantany ny andro namangina azy. Ka am'izao tsika amin'ny teny zao tsy tiako mba ho isika ihany koa no iaran'izany zavatra zany. Hoe tsy fantatro ny andro namanginanao. Ka andao ary tsika samy tady, samy katsaka isaina daholo hoe inona izany atao hoe sitrapon'Andriamanitra izany. Fa io lazaiko tsara fa tsy zay tianao ary zava-misy de zao. Ary efa nisy tao amin'ny tanànan Jerosalema ihany koa izy ity. Raha maniraka mpaminany Andriamanitra, raha maniraka olon'Andriamanitra dia matoa mantsy irahan'Andriamanitra ny olona anankiray na ny mpaminany anankiray. De hitory na hanambara afatra avy amin'Andriamanitra. Ary matoa nampitandren'Andriamanitra afatra io olona io de mahita ny zavatra tsy mety ny tsy fahamarinana ao anatin'le firenena misy azy. De tonga ny mpaminany avy amin'Andriamanitra, iraka avy amin'Andriamanitra mitory miteny manambara na ampanjaka na amin'ny vahoaka rehetra ao an-tanàna hoe tsy mety zao ataonareo zao fa izao ny sitrapon'Andriamanitra. De rehefa ny olona zany tsy mahalala tsony ny andro mangina azy ary tsy manana ny sitrapon'Andriamanitra de tsy iaino an'izay feon'ny mpaminany zay mihitsy izy. Ary tsy asa saina kory izy anontany hoe inona marina ny tena tsy mety ataonay, inona zany ny zavatra tokony ataonay sy ny sisa. Fa ny zavatra mbi ao anatin'ny saina ary de zao ny andringana io mpaminan'Andriamanitra io. Ary zay nge ny zavatra efa nisy tao amin'ny tanànan Jerosalema. Maty ny mpaminany be dehibe zay mitoron'ny marina, ary marina toriny manohitohina na hoe manelingelina ny fiainana iainan'ireto mpanjaka ireto de tsy zakany sy le olona mipetraka ao aminy. De ny ao anatin'ny saina de tsy ny anontany tena sy eritreritra kory so de mba tsy mety marina ny ataoko fa ny famonoana sy fandringanana ny mpaminany. Toy izany zavatra misy amin'izao fotoana zao za zao iveriko angamba fa efa imbetsaka de imbetsaka no nitenenako sy nanambarako fa izaho tsy nanira-tena. Jesosy naniraka, Jesosy nametra tanana tamiko ary izy no nampianatra. Izy no laza zavatra tamiko, ny zavatra mbola ho avy ary mampafantatra ny fiainana miafina ao anatin'ny olona anankiray. Zany no asan'Andriamanitra ato anatiko ato zany. Izaho zao mitoron'ny marina de very tsara fa misy angentsika rehetrarehetra ny manana ny tsy mariny. De voadona ianao de ho tezitra amiko ve tsika hoe ty paster ty de tsy miteny afa tsy ny zavatra manohatohatra ny fiainako foana, ny fiainako manohatra n'izao foana ny teneniny aiza ohatran'izany ange hoa le zavatra nena mpaminany tamin'ny andro zanak'Israely taloha hoe tsy mba nanana sainy reo eritreritra hoe inona zany, ahoana tokoa zany, inona ny tokony atao, fa tezitra am'le mpaminany avy hatrany manelingelina, manohatohana ny fiainam-bahoaka, manakorotana sain'olona, ohatraohatran'izany ny eritreretan'reto mponina tao Jerosalema reto ny mpaminany zay mitondra ny afatra avy amin'i Jehovah ary betsaka ny mpaminany nodimandry noho zany zavatra izany. Ankehitriny sakaiza malala every mitomany eo alohanao Jesosy. Satria nahoana moa maniraka ny mpanompony izy, ny irany mitoron'ny marina, maniraka olona hitoron'ny marina izy, fa ny ao anatin'ny sainao dia lazainao fa manelingelina, lazaina fa manakorotana sain'olona, lazaina fa mandrebireby fiainam-bahoaka sy ny sisa.
resakaiza malala eo mihitsy le tiako resahana hoe inona zavatra tokony hoarahanao ny sitrapon'ny olona ve na ny sitraponinao satria ianao olona sa ny sitrapon'Andriamanitra. Fa raha tena mpivavaka tsika le tena mikatsaka n'le atao hoe fiainana mandrakizay na le tena fanjaka ny lanitra, za tena te hametraka toe-tsaina faran'izay tsara sy mahafinaritra ao anatintsika rehetra zay manaraka an'izao fandarana zao dia ny hiala amin'ny sitraponao, hiala amin'ny sitrapon'ny olona. Tsy izay tianao ihany no tokony ho tadiavina, tsy izay metimety aminao ihany no tokony ho tadiavina, ary tsy hoe tombontsoantsika eto ambonin'ny tany sy ny fiainanao manokana ihany no tokony himasoana, fa ny zavatra tokony ho lehibe indrindra ao anatintsika teny hoe azahoantsika fanjakan'Andriamanitra. Inona no tokony atao? Elao ny sitrapon'ny olona ary ao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay no afatra tian'Andriamanitra ampitaina amintsika zay manaraka an'izao fandarana izao. Ity misy teny anankiray ndaovaka itsika ihany koa mifandray tanteraka mihitsy amin'izany zavatra zany ao amin'ny Romanina dia ny toko 12 dia vakitsika ny andininy voalohany sy faharoa. Romanina toko 12 andininy voalohany sy andininy faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ny voalazany teny: koa amin'izany mangataka aminareo aho ry rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Raha ohatra tsika te hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra araka ty teny ty, zay teny tsy handainga nofinanofiana ary tsy ho fitaka nofinanofiana, dia zao ny tadidio: aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Hoy ny nambaran'i Jesosy Kristy, nambaran'ny tenin'Andriamanitra azafady. Aza manaraka ny fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavozana ny saina. Inona le fanao zao tontolo zao? Le nambarako teo hoe le fiainana efa nisy tao amin'ny tanànan'i Jerosalema ihany. Tsy mety ny fiainan'ny olona rehetrarehetra ao amin'ny tanànan'i Jerosalema sy ny zanak'Israely manota ny olona, lasa miavinavikevitra ny olona, lasa manao tsy fanao ny olona, dia maniraka mpaminany Jehova anambarany marina ary anitsy an'ireo olon'ireo hoe tsy mety zao ataonareo zao ho Jehova, dia ny zava-misy tsy miaino ireo olona ireo, fa zay hafaty an'le mpaminany no tokony atao. Zay no anatiny ao zany. Dia izay le fanao an'izao tontolo zao zany hoe tsy te halala an'izay afatr'Andriamanitra any, tsy misaina sy mandinika kely akory hoe sao dia mba avy amin'Andriamanitra tokoa zany zavatra zany, ary sao dia tsy mety tokoa ny fiainako, fa avy hatrany dia hoe raha vao tsy araka ny eritreritro, raha vao manao tohana ny fiainako, raha vao manao tsinitsininahy, dia ataoko zay hafaty an'io. Zay foana ny fiainana atao anatin'ireo olon'ireo zay atao hoe zao tontolo zao eto. Ka isika izay mbola tratra n'izany fisainana zany hoy ny apôstôly Paoly eto hoe miova amin'ny fanavozana ny saina amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe raha tsy miala amin'izay toe-tsaina izay mihitsy sika dia tsy hafantatra ny atao hoe sitrapony. Rehefa tsy mahafantatra ny sitrapony dia mazava loatra fa hanaonao foana amin'izay ny hafarana. Dia izay fantatrao ihany ny ataonao, izay metimety aminao ihany no ataonao tsy maintsy ho diso lalana ary anenina any amparany any. Raha toa ka tohizana le teny le tao amin'le Matthieu toko 7 dia any amin'ny andro farany any be dehibe ny olona ozy Jesosy Kristy no hanao amiko hoe zay efa naminany tamin'ny anaranao, zay efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao, zay efa namoaka demoni maro tamin'ny anaranao. Fa hoy Jesosy hoe tsy fantatra ianareo hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloko. Ka eo no tiako resahana ary sakaiza malala hoe be dehibe amin'ny mpivavaka anke amin'izao tsika miteny zao tsy fantatry ny tompo hoe na dia mamoaka demoni aza, na dia maminany aza, na dia manao asa lehibe maro isan-karazany ary dia tsy fantatry ny tompo izy amin'izao fotoana izao. Nahoana moa? Satria tsy ny raharaha ny atao hoe sitrapony, satria tsy nanana fisainana na dia kely aza ieritreretany hoe inona marina ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny anohatra ihany. Zany hoe ny azy zany dia zay nafinaritra anazy ihany, zay tiany ihany, zay netinety taminy ihany, asa tsy fantatry hoe nazahoaka rena sa nazahoam-bola sa nazahoana inona. Dia rehefa zay zany no voatoatohana, indrindra hoe mpaminany avy amin'Andriamanitra na iraka avy amin'Andriamanitra no manelingelina zany zavatra zany
nefa miteniteny marina avy amin'Andriamanitra dia tsy mba atao anatin'ny sain'ireo olon'ireo kory ny eritreritra hoe sao dia mba tsy mety marina ny ataontsika ndao ahitsy fa ny avy hatrany dia ny anohatra. Amintsika manaraka ny fandarana ankehitriny tsy lavinay fa misy karazan'olona maro tokoa tahaka an'izany. Raha tonga pastera fitiavan'herinirina mitorony marina zay hitako sireko ny lazaiko anao mety tsy mifanaraka amin'ilay zavatra nieritreretinao hatr'izay dia izao no izy avereny ny fisainana tahaka ny tamin'ny andro ny zanak'Israely. Alao elana le fisainana zao tontolo zao fa aleotsika manaiky tanteraka hoe raha zay ny marina, raha zay sitrapony tompo hoe keko izany. Fa tsy hoe rehefa mifanohitra amin'ny eritreretinao dia hoe ahoana re ny hevitra mba tsy tenenany ty lehilahy ity intsony zany zavatra zany, io koa to mitorotoro marina mandrakariva. Aleo isika manova ny fisainantsika fa misy zavatra be tena mandindona ane amin'ny fiainantsika zanak'olombelona ireo ka izay manao ny marina manaraka ny hafatra avy amin'Andriamanitra, tsy avy etỳ ambonin'ny tany fa avy any an-danitra, tsy avy amin'ny olona fa avy amin'Andriamanitra. Zay natao hoe manao ny marina, izay no ahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ary tsy ho tratra ny zavatra ho avy eto ambonin'ny tany. Ka isika izay mandreny fampianarana amin'izao fotoana izao tiako mba anana n'ilay fisainana tsara isika, le tena fisainana tsara hoe hiala amin'ny sitrapoko hiala amin'izay metimety amiko aho raha tsy sitrapon'Andriamanitra fa aleo manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ihany. Zay zany ny toe-tsaina tsara indrindra ambony indrindra tiako mba ananantsika rehetra zay manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Ny fanehoantsika an'izany na hoe ho fanehoantsika an'izay indrindra no antony anasana anao ary satria io zany tsy vitan'ny fanekena ao anatin'ny saina fotsiny hoe eny ary fa dia manaiky ahy zany ianao sitrapon'Andriamanitra fa na le sitrapon'Andriamanitra ary mbola ilaina ny ahafantatra hoe inona marina. Ka izay mahatonga amin'teny ho antsika zay manaiky an'izay indrindra no ndao ary tongava rahampitso amin'ny 7 maraina ny fotoanantsika. Zany hoe zay tapa-kevitra hiala amin'le fanao an'izao tontolo zao, tsy hanaraka amin'ny fanao an'izao tontolo zao, le manohatra ny mpaminany, mamono ny mpaminany, tezitra amin'ny mpaminany, manohatra foranten'Andriamanitra, tsy mety miaino mihitsy zay hiala amin'izay ka vonina hiaino lay feo avy any an-danitra, lay fampianarana avy any an-danitra izay nentin'Andriamanitra eto ambonin'ity tany ity amin'ny alalan'ny mpanompo voafidiny. Zay vonina ny amin'izany no asaiko ary samy tonga na avy lavitra. You
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.